Bonjour. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nitaterana androany maraina ny lanonana manamarika ny fanombohan'ny asa famitana ny fanarinana ny rovan'ny Manjakamiadana izay anandratana indray ny fiandrianam-pirenena ho ny filoha Andrajoelina. Vinavinaina hiatsara ny lafin'ny toe-karenan'i Madagasikara amin'ity taona ity raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ity androany ity. Sehatra maro no ahafahana manamary toerana ny toe-karena isan'izany lafin'ny famatsiana solika. Betsaka ny asa mbola miandry eo amin'ny lafin'ny fampiroboroboana ny asa hoy ny OIT. Izay no nivoatra nandritra ny lanonana fankalazana ny fahazatoanan'ny OIT androany. Voafonja miisa enina ny tafatsoka ao amin'ny fonjan'ny Maroantsetra. Nisy ny tandrevaka tamin'ny fanatanterahana ny asa hoy ny nambaran'ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta mitoy ny fanadadiana sy ny fikarohana. Marisaka iraisam-pirenena naonga ny miaramila Soudanais ny filoham-panjakana Omar El Béchir. Niverina amin'ny tafika ny fahefana 30 taona aty aoriana. Mbola mitohy kosa ny fitokonan'ny vahoaka any an-toerana. Ny andidin'ireo avetrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV kaminasanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia nitanterahana androany maraina ny lanonana manamarika ny fanombohan'ny asa famitana ny fanarenana ny rovan'ny Manjakamiadana izay anandratana indray ny fiandrianam-pirenena ho ny filoha Andrajoelina. Fanadina. Nitanterahina androany maraina ny lanonana ofisialy manamarika ny fanombohan'ny asa famitana ny fanarenana ny rovan'ny Manjakamiadana. Nambarin'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina nandritra ny anjara-pitenenany fa nilapany besakana no vitaina miloha. Tsara patsahirana fa ny mpanjaka Andrianjaka zanaky ny mpanjaka Lalambo tamin'ny taona 1910 no fantatra fa nanorina ny lapa voalohany dia tsy lapa ny besakana ity teto amin'ity toerana orinantsika ity izay sorako manokana anao Andriamatoa Filoha nandray an-tanana ny fanamboarana azy ho fanomezana ataonao ny vahoaka malagasy fa ity rova ity kosa rehefa vita ny fanamboarana n'izay besakana izay no anomboka atao amin'ny alalan'ny torobidy satria asa mpanjakana araky ny afantarantsika azy. Nanamafy ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry fa taratry ny fampiresam-pirenena ny rovan'ny Manjakamiadana ka rariny loatra ny fanarenana azy. Toerana niorenan'ny fanjakana, nisandratan'ny fiandrianam-pirenena, toerana nitantanana any Madagasikara ho nosy iray sy mivaky. Anatin'ny fahasiamafiana ka nampiray i Malagasy jivaky volo. Saroko manokana etony ny tenin'Andrianamponomerina hoe i ranomasina no valapariako. Fa izao kosa eto androany dia manambara amintsika ny hoe hatreny amin'ny faravodilanitra midadasika no ibalika ny tanamasoandro hitondra hazavana sy ho avy mamiratra ho an'ny tokantrano. Ka izany niteraka hafanana indray amelona ny am-po-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana iredareda ao am-potsika tsirairay avy. Manana ny lanja manokana ity toerana ity satria teto no nametrahana ny fahefan'ny Madagasikara tamin'ny andro ny fahampanjaka.
teto anaty rovo no ny orona sy ny sandratra ny fiandrianam-pireneny mariky ny firaisam-pireneny. Koa noho izany dia rariny loatra ary nataotsika lahara-pamehana ny fampitana ny fanarenana ity rova ity. Raha tsy ahivina tamin'ny fahenany volana novambra 5/7/2000 no may ity rovo ity izay nampitomany firenena manontolo. Ankehitriny kosa dia nanao velirano ny filoha Rajoelina fa tsy maintsy ovitena mialohan'ny fankalazana ny 100 taonan'ny niverenan'ny fahaleovantena ity vakoka goavana manana ny asiny eto amin'ny firenena ity. Ny fanasaziana ireo mpanondrana olona sy tompon'antoka tamin'ny fandefasana vehivavy miasa any ivelany, fampidirana rano fisotro madio ho an'ny faritra Atsinanana sy andrefana Antananarivo. Ireo no nivoatra tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra farany teo. Fezora Valy. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo fa enjehana araka ny lalàna ireo mpanondrana antsokosoko mpiasa malagasy mankany ivelany. Hanonitra ny lany rehetra sy ny tambiny mahakasika ireo vehivavy nampojiana avy any Koweït, ireo rehetra voaroroy mivantana na ankolaka amin'ny fandefasana azy ireo. Iamafy ny fanaraha-maso amin'ireo faritra voarara sy tsy nahazoana alalana kanefa mbola hanondrana olona hiasa any ivelany. Isy laharana manokana apetraka ahafahana mampandre ny tompon'andraikitra amin'ny raharaha fanondranana olona antsokosoko. Nivoatra tao anatin'ny filan-kevitry minisitra teo ihany koa ny fametrahana lamina manokana ampijirana rano fisotro madio ho an'ny faritra Atsinanana sy faritra andrefana Antananarivo manoloana ireo olana famadin-drano miseho any an-toerana. Lavadrano 100 metatra toratelo no apetraka ankoatra ireo tetikasa goavana famadin-drano voakasika izany Ambomangakely, Ambatomaro, Ambohibe, Ilafy, Itosy, Fenorivo, Ambomahitsy ary Ambodrimanjaka. Eo amin'ny lafin'ny fitrandrahana renakibon-tany lany nandritra ny filan-kevitry ny minisitra teo ihany koa ny didim-panjakana manova ny andininy sasatsasany eo amin'ny fehezan-dalàna mifehy ny fitrandrahana renakibon-tany na ny code minier lalàna 7/20 tsipika 4/20. Voakasika ny fanovana ny andininy 7/100 andalana faharoa sy fahatelo mikasika ny fanasokajirana ireo sazy amin'ny fahadisoana eo amin'ny asa fitrandrahana. Eo ihany koa ny andininy mikasika ny fanagejana ireo entana tsy ara-dalàna sy ny sazy mifandraika amin'izany. Mpiasa-panjakana ambony maro ny voatendry nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Didim-panjakana maro ihany koa no foanana. Didim-panjakana mikasika ny fanendrena talehiparitra sy talehi-raisam-paritra maro teo anivon'ny ministeran'ny fambolena, fiompiana ary jono, ministeran'ny angovo, rano ary akoranafo, ministeran'ny arenakibon-tany sy ny loharano-karena stratéjika, ministeran'ny asa, fampananana asa-panjakana ary lalàna sosialy ary ny ministeran'ny fitaterana, fizahan-tany ary ny famantarana ny toetrandro. Fa manoloana indrindra ny fividianana solombavamboaka ho avy izao nanao fanambarana androany maraina ny filoha mpitarika ny groupe Bertin fanoana ny candidat natolotry ny IRD ho an'ny Antananarivo Atsimondrano. Rarsona Yandra. Ho fanohanana trano ny asa fanarenana sy fampandrosoana ny Madagasikara tarihan'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Rajoelina Andry dia nanao fanambarana io maraina io Randriamiaingo Bertin filoha mpitarika ny groupe Bertin sy ireo mpikambana ao amin'ny fanohana ny candidat natolotry ny IRD raha tsy vahiny andro solombavambahoaka ho an'ny Antananarivo Atsimondrano. Ny groupe Bertin izay miara-miasa amin'ny fitondrana dia manamafy etoana amin'ny fanohanana ny candidat ho solombavambahoaka natolotry ny vovonana miaraka amin'ny filohan'Andriana Rajoelina eto Atsimondrano. Noho izany dia ny groupe Bertin dia manamafy hatrany ny fanapahan-kevitra efa noraisina tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanatanterana ny velirano izay nataon'ny filohan'Andriana Rajoelina. Koa vonina izay zany hanolotanana ny candidat izay atolotry ny vovonana eto Atsimondrano tompoko. Fomba maro no entin'ny groupe Bertin hanampina ny candidat raha tsy vahiny andro manomboka izao. Araka ny fanazavana trany ho entina hampandaniana ity candidat natolotry ny IRD ho an'ny solombavambahoaka Antananarivo Atsimondrano ity. Fa tsy ampy ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ireo tetiandro ahafahana manamarina na mampinditra ny anarana anatin'ny lisam-pifidianana. Efa nikatona ny tapaky ny volana martsa teo izay fanoratana anarana izay amin'izao fotoana izao vao maro indray ny olom-pirenena tonga eny anivon'ny fokotany eny Hiona Saina. Tamin'ity loha betsaka menimena, tena menimena no tonga nefa le fotoana nalefa ny senita ny lisam-pifidianana hoe alefa ty amin'ny fokotany dia tongava mijery tsy navitrika indray zareo avy eo, tsy tonga akory, vitsy tena vitsy.
dia ao lisy mpifidianana eto ngava mijery tena tsy ny 500 akory angamba ny tonga teto. Izay no zava-misy eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao. Narisarisa ny olom-pirenena nanamariny ny anarany nandritra ny fotoana na ahafahana nampiditra ny anarany tao anatin'ny lisy-pifidianana. Nanana fotoana lava nefa ny olom-pirenena na ahafahana nanamarina ny anarany teny anivon'ny fokontany izay efa nisokatra nanomboka ny 2 Desambra ka hatramin'ny tapaka ny volana Martsa teo ny fahafahana misoratra ao anatin'izay lisy-pifidianana izay. Ankoatra izay, tranga misy ihany koa izao vao tonga eny anivon'ny fokontany ireo izay tsy tafiditra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tea nefa ny adidiny amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka saingy efa tara. Raha izao izany vao hanomboka hisoratra anarina dia efa tapitra izany ny fandraisana an'ilay lisitry olona fa kosa izany izay tsy maintsy hoe mandray izany amin'ny kahie amin'ilay ao aoriana izany ny tsonjovinay izany tompoka dia afaka tonga izany izay izao dia ilay olona ilay tsy tafiditra amin'izao mba ho tafiditra indray amin'ny manaraka. Fandraisana an'ilay lista ve? Fandraisana an'ilay lista tamin'ilay teo izany efa tapitra tamin'ny tapatapaka ny Mars. Dia izao izany izay ilay ankizy feno 12 taona ka tonga mitondra an'ilay anarany eto izany dia mbola mandray foana izany izay to. Nanomboka tapaka ny Mars hatramin'izao mety firy izao no voalay? Mety efa eo amin'ny 30 angambany. Efa nisy ny hetsika maro samihafa natao hoy ny teo anivon'ny CLRE na ny comité local de recensement des électeurs isam-pokotany nanentana ny olom-pirenena ny amin'ny ampidirana sy anamarinana ny anarany ao anatin'ny lisy-pifidianana. Isan'ny efa natao tamin'izany ny fametahana peta-drindrina, ny porte-à-porte saingy ambany hatrany ny tapisoratana anarana. Vahaolana rosin'ireo mpikambana eo anivon'ny CLRE ny fitadiavana paikady vaovao anentanana ny olom-pirenena asapatena ho tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa vinavinaina tsara ny lafin'ny toe-karen'i Madagasikara amin'ity taona ity raha nitatitra izay navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ity androany ity. Sehatra maro no ahafahana manamaro toerana any toe-karena isan'izany ny lafiny famatsinana solika. Miantarandriana. Fifehezana amin'ny vidin-solika fitsarany fanampiana rabola omeny fanjakana na ny subvention amin'ity sehatra ity eto Madagasikara. Teboka roa lehibe azo tanterahana eto amintsika ireo raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena androany. Miankina amin'ny lafiny zavatra maro anefa izany. Il y a une possibilité que les prix à la pompe pourraient baisser sans une subvention de l'État. Azo atao tsara ny ampidinana vidin-solika na tsy amin'ny alalan'ny fanampiana rabola avy amin'ny fanjakana azy. Voalohany, ilaina ny manaraka ny vidiny tena izy, izany hoe raha miakatra ny vidin-solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, tokony miakatra ihany koa ny eto Madagasikara. Raha midina dia tokony midina manaraka izany ihany koa ny eto. Ahafahana mampiena ny vidiny litatry ny solika ihany koa ny fanomezana vahana ny fifaninanana amin'ny sampamaty-solika. Zava-dehibe anefa ny fifanantonana sy ny fifampirarahan'ny fitondram-panjakana sy misehatra amin'ny famatsiana solika. Efa misy ny fampiresana amin'ireo sehatra tsy miankina sy ny fanjakana manoloana ny fehezana ny vidin-solika izay miatraika mivantana amin'ny toe-karen'ny firenena. Araka ny tatitra trano vinavinaina iatsara ny toe-karena amin'ny ankabeny amin'ity taona ity. Izany hoe andidina ny 5,800 ny fiakaran'ny ari-karena Vaovao. Hena 300 ny compte courant na ny mikasika ny tsena anatiny sy ny famokarana ankapobeny. Vinavinaina ho maro toerana kosa ny fiakaran'ny vidim-pianana izay eo amin'ny 100 amin'ity taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ity ary 17,100 ny fandaniam-bola mpanjakana. Raha ny fahitanay azy aloha dia mbola niatsara ny toe-karena teto Madagasikara tamin'ny taona lasa teo. Afaka hitantsika amin'ny taux de croissance izay hoe mbola 5% izy tamin'ny 2018. Nisy condition natanteraka an'izay entre autres hoe ny famokarana vary tamin'ny taona 2018 na tsara raha ny condition macroéconomique raha misy ny taux de croissance mba ahafahan'izay mba hoe miantraika any amin'ny fiainan'ny vahoaka marina dia ilaina ny politika mpanjakana hoe mba misy mba tonga an'izay fihatsaran'izay zany hiatraika amin'ny fiainan'ny olona. Raha ny taona 2024 5,800 ny fiakaran'ny ari-karena Vaovao 7,300 ny fiakaran'ny vidim-pianana. Isaky ny mbola nankilany no amoany eo anivon'ny banky iraisam-pirenena ny tatitra tahaka izao.
Fa miankina amin'ny politika mpanjakana sy ny fepetra raisina manoloana ny toe-javamisy eo anivon'ny orinasa jirama no ahafahana manatsara ny tolotra ity orinasa ity indrindra mahakasika ny vity-jiro sy ny rano araka nambaran'ny banky iraisam-pirenena tamin'ity androany ity. Miantarandriana evatra. Tsy miatraika mivantana amin'ny fianakaviana tsy mampidibola betsaka ny fanampiana ara-bola ataon'ny fanjakana amin'ny orinasa jirama. Tsy miankina tanteraka amin'izay ihany koa raha ny nambarany teo anivon'ny banky iraisam-pirenena ny ahafahana manarina ity orinasa mpanjakana ity. Teboka tsara ankehitriny ny firosoan'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa maro ahafahana manatratra ny tanjona ny amin'ny fampihenana isan'ny taona ny fanampiana ara-bola na ny subvention ny jirama. Dans les compteurs intelligents, les compteurs de paiement, un système de gestion de la clientèle, un système de gestion de l'information géographique, etc. pour améliorer. Tetikasa maro no efa tanterahana amin'izao fotoana amin'ny fanatsarana ny tolotra, ohatra amin'izany ny fampidirana ilay compteur intelligent sy ny maro hafa entina ampihenana ny mety ho faty antoka. Ahafahana manatratra ny tanjona ihany koa ny fisian'ny fifanarahana ataon'ny governemanta ny eo anivon'ny jirama amin'ireo sehatra tsy miankina. Ijerena ny fampiasam-bola ny aoriana, efa mandeha io fifanarahana io ankehitriny ary vinavinaina hifarana amin'ny taona 2024. Ho vitatra amin'ny taona 2024 na 2024 kosa ny fampivoarana traikefa ary mety maharitra 4 hatramin'ny 5 taona kosa ny mikasika ny resaka fampiasam-bola amin'ny sehatry ny herinaratra. Finir ce processus de négociation d'ici 2020, mais les deux autres facteurs, donc l'opération, l'amélioration de la performance, c'est peut-être plutôt 2021, 2022, et surtout les investissements structurants dans l'électricité, ça va durer au moins 4 à 5 ans de plus. Hatreto araka ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena trany ny tombony faty antoka eo anivon'ity orinasa ity dia mampolo isan-jato ny vola ny very noho ny resaka ara-teknika, ny osoka sy ny halatra jiro ary ny faty antoka amin'ny alalan'ny faktiora. Fanifarana tamin'ny fomba ofisialy androany fampiofanana ireo micro petites et moyennes entreprises teto Antananarivo izay niarahana tamin'ny GEM sy ny Procom izay mivatsian'ny vondrona Europeana vola. Gaetan Andriatsilava. Miankina amin'ny fahaizany manome fahafaham-po sy mamaly ny filan'ny mpanjifa ny mahatonga ny orinasa iray hivoatra. Tsy afa-miala amin'izany ny MPME na ny micro petites et moyennes entreprises izay mazahana mikatona fotoana fohy aorian'ny fiforonana na ny fisokafany amin'ny fomba ofisialy. Nisy araka izany fanomezana fiofanana ny MPME izay niarahana tamin'ny Procom vatsian'ny vondrona Europeana vola. Tantona ny fanamafisana ny traikefa sy ny fanomezan-tanana ireo MPME ahafahany mivoatra ary aharitra. Ny tena olana amin'ireo micro petites et moyennes entreprises malagasy ireo dia ny tsy fampiny fahaiza-manao. Antony nametrana ny tetikasa miompana amin'ny teboka telo. Fa ny tena lehibe indrindra amin'ireo dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao ary izay no mahatonga antsika eto androany hanome ohatra tsara amin'izany fiofanana ho an'ny orinasa malagasy izany. Tombony ho an'ireo orinasa eto amintsika ny fanomezana fiofanana tahaka izao. Afaka manitatra ny asan'ny orinasa iray ary afaka mampiditra mpiasa maro ihany koa. Izany hoe manome asa ho an'ireo tanora sy ireo izay manana ny fahaizana sy ny traikefa takiana. Satria tsy ampy fahaiza-manao ary indrindra matetika hitantsika angamba eto amintsika le resaka carton indray tsy tena hitantsika loatra nefa misy tena fomba fiasa, fomba fianarana an'io mihitsy dia izay nezahana nomena an'ireto mpiofana reto izany tamin'ity fiofanana iray. Izay lafin'izay mampiroborobo ny asa manohana ny orinasa hivelatra bebe kokoa izy fa rehefa mivelatra ny orinasa dia afaka mampitombo ny isam-piasa izy, afaka mampitombo ny vokatra atao izy dia amin'izay alalan'izay izy mampitombo sy mampivelatra ny firenena kosa ny toekarin'ny firenena. Miisa 7 ireo orinasa nahazo tombotsoa tamin'ny fiofanana nandritra ny 3 andro ho an'ny Antananarivo. Taorian'ny fiofanana nisy ny fanomezana attestation ho an'ireo nandray anjara. Fabetsaka ny asa bola miandry eo amin'ny lafin'ny fampiroboroboana ny asa ony OIT izay no nivoatra nandritra ny fankalazana ny fahazatoana ny OIT tamin'ity androany ity. Mampiona rakodorso. Zava-dehibe ny tokony hanamafisana ny ezaka efa natao ho fampiroboroboana ny sehatry ny asa ho an'ny tanora maneran-tany sy ny ady amin'ny fampiasana ankizy hoy ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa nandritra ny lanonam-pankalazana ny fahazatoana izay natao teto Andrenivohitra androany. Sehatra telo no tsy maintsy hatsaraina ao anatin'izany raha ny fanazavana.
sehatra telo no iankinany fandarana asany OIT. Voalohany amin'izany ny fampitomboana ny fampiasam-bola ho an'ny fanomezan-danjany maha-olona, faharoa ny fampitomboana ny fampiasam-bola ho an'ny fanatsarana ny asa, ary ny fahatelo dia ny fampitomboana ny fampiasam-bola amin'ny ametrahana asa mendrika. Ho izany ny tokony andaniana manokana ireo teboka voalaza ireo mandritra ny fivorim-be izay atao any Genève amin'ny 20 volana Jona izao. Miantefa amintsika tsirairay avy ny asa mendrika mandritra ny androm-piainantsika. Lara-pahamehana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao araka izany ny ady amin'izany. Possibilité de travail décent est la priorité absolue de notre époque et de l'OIT. Atsika jiaby anatsara kokoa ny hoavy ny asa. Io no filamatra no safidiana manokana tamin'ny fahazato-taona ny OIT. Izany no natao entina hanentanana ny rehetra fa tsy misy afaka mandroso raha toa ka tsy mifanome tanana ho amin'ny hoavy mamiratra eo amin'ny arak'asa. Isan'ny antom-pijoroany ity fikambanana iraisam-pirenena ity nanomboka tamin'ny taona 70 sy 700 nijoroany ny ady ao amin'ny asa mendrika, fampiroboroboana ny fampiofanana arak'asa ahafahan'ny tanora manana no avy azo antoka. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitra nataony OIT tamin'ny taona 1970 sy 700 ihany koa ny fampidirana ny ady amin'ny fampiasana ankizy izay mbola iompana ny fanentanana hatramin'izao noho ny mbola tsy fahamarinana toerana izany. Firenena 4 maneran-tany no nandray mivantana ny fitoam-pakalazana androany. Fa ambany tany ny fanarana ny fienitra ny asa mendrika eto Madagasikara ankehitriny. Eny isanjaton'ny orinasa ihany no mahafeno fepetra araka ny tatra izay navoaka ny OIT hatrany. Mampeno araka otorasa. Lavitra raha oharina amin'ny firenena hafa ny toeran'i Madagasikara eo amin'ny lafiny fanarana ny fenitry ny sehatr'asa. Orinasa enina isanjato ihany eto amintsika no manaraka io fenitra io izay voasokajy ho asa mendrika araka ny tatitra navoaka ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail. Nanambara manoloan'io ny Prime Ministre fa atao lara-pahamehana ny famahana ny olana atao anatin'ny fotoana fohy entina hanatsarana ny sehatr'asa eto Madagasikara. Tany asa mendrika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia latsaka ambany enina isanjato ny asa fotsiny Madagasikara no asa mendrika. Isika zany ao anatin'ny ezaka ataontsika izao dia tsy maintsy nametraka tanjona anankiray vaovao zany ka miraritsika ao anatin'ny fotoana fohy dia ho tsazo tsapain-tanana miezaka amin'ny zany forosoantsika amin'izany zotra ametrahantsika ny asa mendrika Madagasikara zany amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny vina izay fampetraka ny finoan'ny republika amin'ny alalan'ny fanatanterahana politika ankapobeny fanjakana any amin'ny fampananasan'ny tanora manokana sy ny vehivavy zany. Izay zany anisan'ny fototra anankiray zao iasantsika amin'izao fotoana izao. Tombony lehibe ho an'ny firenena mahafeno fepetra amin'ny asa mendrika ny fahamarinan'ny toerany sosialy mponina. Ity farany izay manome antoka ny isian'ny fampandrosoana ara-toe-karena. Isan'ny fepetra takina ao anatin'ny asa mendrika ny fijerevana amin'ny atsipiriany, ny tombotsoa sy ny zo tokony hanana mpiasa. Androany ankilany no nankalazaina tetsy amin'ny gimnazy Akorondrany ny fahazato-taona ny OIT. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny fitarenana voaray momba ny tranga fanolanana eto Antananarivo sy ny manodidina sy ny salanisa mahakasika izay eo ihany koa mahakasika ny vaky fonja tany maro antsetra rehefa avy eo. Je suis en poudre en un sachet, dans un riche en vitamine C. Bonjour, 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 ma patanzaka, zem suta samba samba cha. Bonjour, bonjour nariwe. Bonjour, bonjour. Maru karazna gu amnas, salalo tazamel amnas. Je suis kadiabe. Bonjour. Mampiasa Telma dia mahazoka roapolo isanjato amin'ny fahana voalohany amin'ny M-vola mifanerasera amin'ny vidiny mora indrindra. Mampiasa internet 4G manerana Madagasikara. Mandefasa vola amin'ny alalan'ny M-vola. Zany rehetra izany amin'ny alalan'ny tambazotra voalohany. Miampy SMS ray isanandro ary amin'ny vidiny 500 ariary monja. Manatona Telma Shop na mpanjinjara Telma miaraka amin'ny karapanondronao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza.
isan'andro. Sardine trésor, sardine trésor, sardine trésor, sardine matishiao be, sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandra laila miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Henry vorstellen? Wir haben uns in einem Café kennengelernt. Wenn es nötig ist, können wir jeden verschwinden lassen. Hier spricht Jenny, es geht um Chi. Sie ist nach Thailand gekommen, um mich zu besuchen, aber jetzt schon seit ein paar Tagen verschwunden. Ich mache mir Sorgen, dass ihr was passiert sein könnte. Ich bin auch Cop. Wir tun, was wir können. Kennst du sie? Noch nie gesehen. Sehen Sie sich das an. Hey! Araka ny hitantsika teo eny kily zone Bangkok izay indray norona tsara raha tsika anioanina eto amin'ny Kolo TV. Fa ny anozantsika ny vaovao kosa indray dia niakatra 7 faingo ray isanjato ny fitarainana voaray momba ny trangana fanolanana teto Antananarivo sy ny manodidina tato anatin'ny 8 taona. Ny antsipirizay izay teny Ivry 7 sy 500 ny taona 10 sy 2 7 sy 700 ny taona 8 niakatra 7 faingo ray isanjato ny fitarainana voaray momba ny trangana fanolanana mahazo ny vehivavy indrindra ny tsy ampitaona tao anatin'ny 7 taona farany. Avy amin'ny piray vodirindrina sy ny sakaizany ihany ny Antsasamanila ny trangana fanolanana raha ny amtotanisa azo teo anivo ny fitoerana fandraisana fitarainana nanaovana fanadiadiana. Nanomboka nahazovahana ihany koa ny fanolanana ataon'olopady ho ny polisy miany zaza tsy ampitaona sy ny eloka mamoa fady. Resaka fanolanana tena be tabe ary zavatra tena mampalahelo ary zavatra misy ao aminay ao tsy indray mandeha na indrona nefa imbetsaka mihitsy ny ray ny teraka azy manolana ny zazany, ny tatabeany manolana ny zazany. Dia eto zany dia manararoatra mampita ny afatra sahitsika mitoroka manatona nay fa izahay vonina handray anareo. Mavesatra ny fiantraika amin'ny fanolanana tamin'ny 12 faingo 4 isanjato ny vehivavy, 7 sy 700 ny ara ny fanolanana nandalo ny ivitoerana. Tsy maintsy notanana teny anivony hôpitaly ny 7 amin'izy ireo. 7 nahazo vokatsy ny rina ary enina tratra ny fikorontanana ara-tsaina. Tsy maintsy nampiarahana amin'ny tantsorika ihany koa ny fitsaboana sy ny fanohanana azy ireo. 4 sy 700 ohatra nahazo fanohanana raha-piaramonina sy ara-tsaina. Na mafisina ny fanabeazana raha-pananahana ho an'ny 7 sy 200 ary mifampiporisihana ny anoizana ny fampianarana ho an'ny 7 Araka ny hitantsika tao anatin'ny fanadadiana farany teo iny dia mahakasika ny fanolanana no entina aminao anatin'ny vaovao amin'ny ity alina ity izay hitondrany Ivry fanazavana sy taremarika amin'izany. Miarabanao Ivry tonga dia amin'ny plateau ny Kolo TV amin'ny ity alina ity. Araka izany manao ahoana ny taremarika mahakasika ny fanolanana eto Antananarivo sy manodidina. Miaraba ny lalaina Davida dia miarabantsika mpanaraka tsy tapaka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo ihany koa amin'izao alina izao. Marina tokoa izay lazainao izay any lalaina Davida fa mahakasika ny trangana fanolanana teto Antananarivo sy ny manodidina no entintsika amin'ireto kisary izay ho aseho androany ity. Eto am-panombohana dia tsara aloha ny mampafantatra fa antotanisa avy amin'ny centre vonjy ivitoerana mandray fitarainana momba ireo olona ianjadiana izay hoe fanolanana sy trangana herisetra ara-nofo izay.
sy nisy asugoba ny taona 2012 no ampiasaintsika amin'ny kisary manaraka eto. Voalohany makasika ireo trangana fanolanana sy fanaroatana ranofo voatanantsoratra teny anivony sy asugoba nanomboka ny taona 10 hatramin'ny taona 2012 no ampisehoany ity kisary izay aseho amintsika manaraka ity. Raha jerena kisary eto dia nahitana fiakarana trano zany raha 725 zany ny taona 10 tafiakatra 725 zany ny taona 2012 teo anelanelan'ny taona 2012 sy 2012 any lalaina David no nahitana fidinana kely ny tarehimarika no ny antony izay hoe mbola tsy fantatra raha ny fanazavana azo teo anivon'ny polisy miany zaza tsy ampy-taona sy ny eloka mamoa fady. Saingy niakatra izay tsy izy indray tao aorianan'io taona 2012 io arak'izao hitantsika amin'ny kisary zao. Raha ataony kajikajy eto dia nahitana fiakarany 720 mandidina ny 720 isanjato eo zay tao anatin'izay valitaona zay. Raha araka izany izy avy ireo mpanolana satria tsy maintsy misy moa zany amin'izay. Ya, marina tokoa hita ireo nahavanina ny fanolanana hoe izy avy izy ireo. Makasika anazy ireo indray eo amin'ny larana voalohany sakaizan'ilay vehivavy ihany. Arak'izao aseho amin'ny kisary zao dia 930 amin'ireo fitarainana mandidina ny 727 dia avy amin'ny sakaizany ilay tovavy ihany koa zany hoe mandidina ny 230 mety amin'ny mpametra-panontaniana antsika mpanaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao aly zao any lalaina Davida hoe maninona no sakaizany ihany no nahazahoana fitarainana betsaka indrindra satria raha ny fanazavana azy dia hoe tsy ny fanekena, mety tsy ny fanekena no nrosoana tamin'ny firaisana aranofo na ihany koa hoe misy endrika fanararaotana aranofo mihitsy nandritra ny fotoana ny arahany izy ireo. Manaraka eo amin'ny laharana faharoa kosa indray dia ireo mpiray vody-rindrina sy manodidina izay nahazahoana fitarainana 530 izany hoe manodidina ny 7.5 isanjato ny fianakaviana sy ny mpampiasa sy ny maro hafa izay nahazoana fitarainana 420 arak'izao hita amin'ny kisary zao. Fanolanana nataona olona tsy fantatra kosa ny any amin'ny 7.7 isanjato ny tarehimarika nanantsika izany hoe nahazahoana fitarainana 420 amin'ireo fitarainana 720 sy 700. Misongadana anatin'ny kisary ihany koa arak'izao hitantsika izao ny fanolanana tambabe izay nahazahoana fitarainana 330, ny fanolanana nataon'olopady ny ray niteraka izay nahazahoana fitarainana 320 ary ny dadatoa arak'izao hita amin'ny kisary zao dia 430 amin'ireo fitarainana 720 sy 700. Ary manaona kosa ary leo sara taona sy hoe fiseho an'izay fanolanana zay. Ya. Idirantsika lalindala kokoa lany lalaina Davida ny makasika izay hoe fanolanana nataona olopady zay amin'ity kisary manaraka ity indrindra fanoray niteraka 220 amin'ireo fitarainana misy 720 sy 700 dia fitarainana moavy amin'ny ray niteraka avokoa amin'ny ankizivavy mandidina ny 5 amin'ity kisary ity 5 hatramin'ny 520 taona. Fitarainana ankizy roa ihany koa ny anjadian'izay fanolanana nataony ray niteraka izay ho an'ny salataona 520 hatramin'ny 20 taona arak'izao hitantsika amin'ny kisary zao. Isan'ny mateti-pitranga ihany koa arak'izao kisary manaraka asehontsika izao any lalaina Davida dia ny fanafihana sy fakanankeri ny miaro fanolanana. 920 ny totalin'izany, ray niatra tamin'ny zaza latsaky ny 4 hatramin'ny 7 taona, niatra tamin'ny zaza 5 hatramin'ny 420 taona kosa ny 7 ary 8 niatra amin'izao kisary asehontsika izao dia 8 niatra tamin'ny tovavy 520 hatramin'ny 20 taona, 2 niatra tamin'ny vehivavy 720 hatramin'ny 720 hatramin'ny 420 taona ary ny 9 niatra tamin'ny vehivavy 520 taona no mihoatra. Ary farany kosa ny makasika ny viol sur domestique any lalaina David fitarainana 3 no azo tamin'izany ho an'ny tovavy 5 hatramin'ny 420 taona, fitarainana 5 kosa ho an'ny tovavy 5 hatramin'ny 20 taona ary fitarainana 2 no niatra ho an'ny vehivavy 720 hatramin'ny 420 taona ary 2 ihany koa ho an'ny vehivavy mihoatra ny 520 taona. Raha zay ireo ny antotanisa Yves Richard ahoana kosa ny amin'tinana an'izay. Hoentina ho amin'tinanantsika anazy any lalaina Davida dia tsara no mampafantatra fa mirongatra izay tsy izy ny fanolanana teto Madagasikara ary mahazovana izay hoe fanolanana ataona olopady izay. Tsy ny vehivavy ihany anefa no hoe tena hiarana izay fanolanana izay fa efa manomboka lasibatra ihany koa ny lehilahy amin'izao fotoana. Ho an'ireo hoe fitarainana 720 sy 700 ireo ohatra dia tsara ny mampafantatra fa lehilahy avokoa no miaran'izay ho an'ny 20 amin'izy ireo dia lehilahy avokoa no miaran'izany.
Ankasitrahanao Ivy Richard antondra izay fanazavana izay teto amin'ny plateau ny Cool TV tamin'ity alina ity. Ia, ankasitrahana feno ianao Alalaina Davida nandray teto amin'ny plateau ny fampahalalam-baovao mankasitraka anareo ihany koa nanaraka tsy tapaka ny izay fanazavana fohifohy makasika ny fanolanana teto Madagasikara izay. Saotra tompoko. Zay ny amin'iny fa voafonja miisa enina ny tafatsoaka ny fonjany Maroantsetra. Anisan'ny tandrevaka tamin'ny fanatanterahana ny asa. Hoy ny nambaran'ny Praiministra lehibe ny gouvernement Fizora Valy. Vaka ny fonjany Maroantsetra tapitanana voafonja miisa enina voasaringotra amina ajeloka be vava ny tafatsoaka araka ny tatitra navoaka ny zandarmaria pirenena. Tao anatin'ny orana ny alan'ny talata ifoa alarobia teo no nitrangan'ny fitsoahana fotoana natapaka ny jiro ihany koa ka narararaotana ireo voafonja. Tany amin'ny rihana ambony no nisy ireto voafonja ireto raha ny fanazavana ny fanitso izay manafo ny trano no notsoahan'izy ireo, ny lamba firakotra no nampiasainy, ny dinana sy ny tsoahana ny fonja. Laza ho tsy nahita izany kosa ny mpiambina raha nanontaniana. Fanafiana miaro von'olona no mahavoasaringotra ireto voafonja miisa enina ireto. Misy amin'izy ireo no tompon'antoka tamin'ny famonoana mpitsabo iray ny taona 2024 efa nitsoaka ny fonja tamin'io taona io ihany ary efa voasambotra tany amin'ny faritra Sava. Namafisina ny fiarovana ny Maroantsetra amin'izao fotoan'izao efa navoaka sy nampahafantarina ity raharaha ity avokoa ireo komina manodidina sy ny distrika. Misokatra ny fanadihadiana ary mitohy ny fikarohana ireo gadra nitsoaka ireo. Nisy ny fisiana tandrefaka tanatin'ity tranga ity ho ny Praiministra lehibe ny gouvernement tandroany maraina nanoloana ny mpanao gazety ary tsy maintsy andraisana fepetra entitra. Tontolon'ny kitra kosa indray UEFA Champions League any Europa any. Lavon'ny FC Barcelona tamin'ny isa Reno ohatra Manchester United alina. Adsala Reno ray kosa ny sarahany Ajax sy Juventus. Yona saina. Niditra teo amin'ny andro faharoa ny dingan'ny ampahefadalana mandroso ny Ligue des Champions izay tanterahana any Europe. Lalao roa no tanterahana alina. Raha ny lalao izay nifanandrina ny FC Barcelona sy ny Manchester United, niady ny baolina tamin'ny ankapobeny ary samy niezaka nampiseho ny lalaony na ny mandroedina ampiatrano na ny blaugrana. Baolina tokana na mony tena tsy nay sao teo amin'ny minitra faharoa ambin'ny folo. Niezaka ny anasala anisa ny Manchester United saingy matotra ny fiarovatena ho an'ny FC Barcelona. Iray no ohatra io no isa ny sarahany rotota. Lalao faharoa ny andrasan'ny maro ihany koa ny fiaonana teo amin'ny Ajax izay nandray ny ekipa italiana Juventus de Turin. Tahaka ny fiaonana tamin'ny Real de Madrid nampiseho endri-dalao nafinaritra ry zareo Ajax. Segondra vitsy tsy hifarana ny fizaram-potoana voalohany no nampiditra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ny lohany Cristiano Ronaldo. Minitra vitsy nanomboa ny fizaram-potoana faharoa nanasala anisa ry zareo mpampiatrano. Isan'ny sarahany rotota iray no iray. Raha ny fandaran-dalao ho tanterana ny talata fa 12 ny volana Avril izao ny lalao miverina eo amin'ny Juventus sy ny Ajax. Amin'ny fotoana io ihany koa no anatanterana ny fiaonana eo amin'ny blaugrana sy ny Madrid. Ny ampitsony io no ifandona ny FC Porto sy ny Liverpool ary Manchester City andray ny Tottenham. Maresaka iraisam-pirenena dia naongany miaramila Soudanais ny filoham-panjakana Omar El Béchir. Miverina amin'ny tafika ny fahefana 30 taona taty aoriana. Fanadina. Taorian'ny savorivory tao Soudan, vahoaka maro no niandra ny fanambarana paibe maso mivantana na mimpanantenainy ny tafika Soudanais tamin'ny fahita lavim-panjakana tao Khartoum androany. Nambara ministry ny fiarovany pirenena tamin'izany ny faharavan'ny fitondrana pirinasa sy ny fitanana ny filohan'ny mpanjakana Omar El Béchir any amin'ny toerana miafina. Nakatona ny sistany ary tsy azo idirana ny faritra nabakabaka mandritra ny fotoana tsy voafetra. Io ny baiko nomeno ireo tompon'andraikitra miaramila sivily. Fitondrana miaramila tetezamita mandritra ny rotaona no an'olo any Omar El Béchir mandra-panomanana ny fifidianana. Nisy ihany koa ny baiko fampitsarana ny tifitra sy ny fanafiana manerana nosy, indrindra ny Darfur izay rotiky niady. Raha iverenana nandritra ny enandro ny fanesy no efa nangatahany vahoaka Soudanais. Ny fanesorana ny Omar El Béchir vahoaka maro no nizotra ny azo ny tobo miaramila tao Khartoum. Nandritra izany, indrindra tao arian'ny nafatesana Soudanais misy 12 ny talata lasa teo. Alohan'ny sarana dia verina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity.
Nitanterahana androany maraina ny lalonana manamarika ny fanombohan'ny asa famitana ny fanarenana ny rovan'ny Manjakamiadana izay anandratana indray ny fianarana-pirenena ho ny filoha Andry Rajoelina. Voafonja miisa enany tafatsoaka ny fonjany Maroantsetra nisy ny tandrevaka tamin'ny fanatanterahana ny asa hoy ny nambaran'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany sorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalana DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa soava tsara daholo. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jutsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.